ho aminao ny ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra ray sy jesosy kristy tompo amen. Ny tenin'andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ry havana dia arak'izay hitantsika eo amin'ny samoela voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Samoela voalohany toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary samoela zaza nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Ely. Ary tamin'izany andro izany efa nahalana ny tenin'i Jehovah, tsy nisy fahitana ny sio loatra. Ary tamin'izany andro izany raha nandry tao amin'ny fandriany Ely, efa pahina ny masony ka tsy nahita izy, sady tsy mbola maty ny jiron'Andriamanitra. Ary Samoela efa nandry tao amin'ny tempolon'i Jehovah izay nisy ny fiaran'Andriamanitra. Dia niantso an'i Samoela Jehovah, ary izy namaly hoe, inty aho. Dia niazakazaka nakeo amin'ny Ely izy ka nanao hoe, inty aho, fa niantso ahy ianao. Fa hoy Ely, tsy niantso anao aho, mandehana mandry any. Dia lasa nandry izy. Ary Jehovah niantso azy indray hoe, ry Samoela. Dia nifoha Samoela ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho, fa niantso ahy ianao. Fa hoy izy, tsy niantso anao aho anaka, andeha mandry any. Ary Samoela tsy mbola nahalala ny Jehovah, sady tsy mbola nahanehoana ny tenin'i Jehovah izy. Ary Jehovah niseho tamin'i Samoela, niantso an'i Samoela indray fanotelony. Dia nifoha izy ka nakao amin'ny Ely ary nanao hoe, inty aho, efa niantso ahy ianao. Dia fantatry Ely fa Jehovah niantso ny zaza. Ary hoy Ely tamin'i Samoela, andeha mandry any. Raha tany miantso anao izy, dia valio hoe mitenena Jehovah fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa Samoela nandry tao amin'ny fandriany. Amen. Araka izany ry havana dia niantsoana ny Samoela ho mpaminan'ny Jehovah. Izany no hitantsika amin'ny soramandry mamitina tsara izao ampahatsoratra masina izay noraisintsika izao. Ary fahamarinana telo ry havana no tiako indray hisariana ny sainao avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe, mbola zaza i Samoela dia efa nipetraka sy nanao fanompom-pivavahana nanampy an'i Ely tao amin'ny tempoly. Mbola zaza i Samoela dia efa nipetraka sy nanao fanompom-pivavahana nanampy an'i Ely tao amin'ny tempoly. Hitantsika izany amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo. Eto tsika ravana dia mahita ny tantaran'i Samoela, ilay zazalahy niavaka. Hanao no anaran'ny mamany izy io ary tsy niteraka izay vehivavy izay. Ory loatra izy vokatra izany fahoriana izany ka na nisy fotoana izy andeha hoe hifady anina, andeha hivavaka any amin'ny tempoly ao izy. Dia nitaraina, nitomany tena nivavaka nandoatra ny fony teo anatrehan'Andriamanitra izy. Dia hitany Ely, to inona ny ty ataonao ty? Ianao nga mamy sa mirediredy, inona ty ataonao ety ty? Tsy mirediredy atompoko na mamy fa tena mivavaka ny alehibe ny fahoriako ny hitondrako azy eto anatrehan'Andriamanitra. Dia hozy Ely tamin'izay hoe, mandehana ho tanterahan'ny tompo ane izay zavatra nangatahanao taminy. Ny zavatra nangatahany io vehivavy io dia omeo zanakalahy. Fa raha omenao zanakalahy ozy, atolotro anao, hanao ny asanao eto amin'ity tempoly ity zany zanakalahy omenao azy. Tanteraka tokoa ary fa dia niteraka ilay vehivavy. Ary dia Samoela no ataony anaran'io zanany lahy io. Vao maty ny zaza, zany hoe vao afaka nono dia nalefany, nateriny tany amin'ny Ely. Eo amin'ny Jiosy zany hoe maty zany dia tokotokony eo amin'ny telo taona ane zany. Tokotokony eo amin'ny telo taona zany araka ny nambaran'ny mpandinika soratra masina. Dia efa nateriny tany dia nambarany hoe ity ilay zaza ozy izay nangatahako tamin'Andriamanitra, atolotro an'Andriamanitra izy amin'ny andro rehetra havelomany, hanompo an'Andriamanitra. Dia niraisiny Ely ilay zaza dia napetrany tao amin'ny tempoly tao. Tao zany no natory Samoela. Zany moa ny ambarany andininy fahatelo. Samoela ozy izy efa nandry tao amin'ny tempolin'i Jehovah izay misy ny fiaran'Andriamanitra. Tao zany no napetraka ilay zaza. Ato ianao zany mipetraka dia ato ianao matory. Dia avy eo ankoatran'izay koa ilay zaza ozy amin'ny andininy voalohany nanao fanompom-pivavahana tamin'i Jehovah teo anatrehan'i Ely. Zany hoe nanampy an'i Ely izy. Io zaza io zany vao nanomboka telo taona, efa taona nitoy dia nanampy an'i Ely teo foana izy. Dia ity amin'ny toko fahatelo ity zany ilay fotoana izay antsoin'Andriamanitra azy, araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina, tokotokony ho 12 taona ilay zaza amin'io fotoana io. Nandritra ny 10 taona mahery zany dia efa tao io zaza io, niasa tao amin'ny tempoly tao, nanampy an'i Ely. Ely raha teo koa moa efa antitra, efa pahana ny masony. Dia tena nanampy anazy tao zany io zaza io. Ary ny zanakely raha teo koa dia nanaonao foana. Ka ity zaza ity zany tena nanao zavatra be dia be tao anatin'ny tempoly tao, nefa dia mbola zaza.
mbola zaza de tena hoe ny asa tao amin'ny tempoly ny andraikitradraikitra be deabe tao anatin'ny tempoly sady mbola tsisy nafantatra koa re ho atao mpaminany ve ty zaza ty sa ho atao mpisorona sy ina fa dy zao nyraisina fotsiny le zaza de navela ny asa malalaka tao anatin'ny tempoly fa nisy assistance de ely zany no miassiste anazy tao anatiny zany inona ny lesona atsika tsoahana avy am'izany ry havana na de mbola zaza raha ry havana de tena afaka ampiasain'andriamanitra hanao ny asany tena mahafinaritra ny zany raha de otokantrano ao aza ilikilika mihitsy ny zaza hoe tsisy ainy zany fivavahany zany tsisy ainy zany fa izao ampandraiso andraikitra ny zanakao na mivavaka na mitarika eny fa na de mitory teny aza za raha natadidiko tsara mihitsy tam'mbola kely zay mbola kely angamba mbola rombiny folo taona de efa le mivavaka riva reny de efa mifandimby de mitarika de mitory de mibadabady to de efa mitory teny na de rombiny folo taona ary tena zava-dehibe zany tena zava-dehibe zany any am-piangonana indrindraindrindra tokony hometsika anjara toerana lehibe ao mihitsy ny ankizy sy ny zaza tena tia ny jesosy handray andraikitra ao amin'ny fiangonana na de ny zaza ary azo atao tsara mihitsy ny zany efa fandraisana andraikitra anatin'ny fiangonana zao ny fampidirana azy ao anatin'ireny sampana sy fikambanana samihafa reny antoko-pihira mandray manao tafika masina mandray anjara fena ao anatin'ireny ny zaza sy ny ankizy ry havana fa aza elikelika mihitsy ary tsy ampozinao mihitsy fa mahavitany vitana izy mahavitany vitana izy fa misy assistance misy fanaraha-maso misy fanampiana ianao zany lay lehibe ny tokony manoana azy ireo niny antsoina hoe tanketsan'ny fiangonana ireo no avy ny fiangonana ireo no andimby ny mpitondra sy ny mpitarika rehetra rahatra zay ka tena mila rahan'ireo mila tarihan'ireo ary mila omena andraikitra ireo ao anatin'ny fiangonana angamba ianao mety mieritreritra koa za mbola zaza ara-pana za voela no voaingana no nanolo tena sy ny vavaka de za ve de tonga de andray an'zao tsy maninona mihitsy ry havana raha misy olona mitarika sy manampy anao be debe ny asa fanampiana azonao atao tsara mihitsy ao anivon'ny fiangonana ary anao mbola ao anatin'ny fahafanamponao io mihitsy aza tena tsara mihitsy manompo an'andriamanitra aza atao sakana mihitsiny aza atao sakana mihitsiny hoe za mbola zaza zany hoe nambaran'andriamanitra tamin'ny jeremia aza manao anao hoe mbola zaza ao fa mandehana am'izay rehetra andidiko anao mandehana am'izay rehetra andidiko anao tena miantso andriamanitra ry havana tena miantso izy ka raha ny zaza sy ny ankizy raha azon'andriamanitra ampiasaina tsara maika fa ny tanora indraindray koa manko ny tanora mieritreritra za mbola tanora zaho anatin'ny fahatanorako ny tanora namako tsisy manao an'zany imezan'ny olona aleo rehefa lehibe mihitsy de eo zany foana ihany io ny ankizy manao hoe mbola kely loatra ny tanora manao hoe mbola tanora loatra ny lehibe manao hoe efa tara loatra mbola sahirana loatra ny antitra efa tara loatra zany ane io fa amin'ny taonanao zao mihitsy misy andraikitra azonao atao be dehibe amin'ny asan'andriamanitra ao amin'ny fiangonan'andriamanitra meteza hanatanteraka an'izany fa hitantsika tsao samoela tena modely amin'ny fandraisana andraikitra anatin'ny fiangonana ary tena hoe zaza matory any am-piangonana mihitsiny tena zay ny tena tsara hoe tena revo amin'ny asan'andriamanitra raha manana zanaka ianao na tanorano zany ka revo amin'ny asan'andriamanitra izy de any am-piangonana foana no hitana azy any no hitadiavana azy zava-dehibe zany ary tena tsy hanenenanao ry havana fa ambarany tenin'andriamanitra hoe tsara any olo azy mitondra sioka raha mbola tanora izy raha mbola tanora ianao de efa nizary nanompo an'andriamanitra na mbola zaza zava-dehibe zany fa zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza na rehefa antitra ry izy tsy ala amin'izany ny fantanina mipetraka amikosa aminao ary zany de izao hoe matsiaro ny tenanao mbola zaza ve ianao inona ny andraikitra raisinao anivon'ny fiangonana hanomponao an'andriamanitra mitaonanao ary havana fa tsy mifidy taona ny fandraisana andraikitra anatin'ny fiangonana fa azona ampiasain'andriamanitra ampiasaina daholo na ny zaza na ny tanora misy asa azonao atao foana ao anatin'ny fiangonana fa ny faninoratenanao fotsiny no andrasan'andriamanitra de angatao ny fanahy masina handresy lahatra anao sy hitarika anao ahafahanao manolotra ny tenanao ho an'andriamanitra ho amin'ny fanomponan'andriamanitra ny famarinana faharoa zay hitantsika tokoa nefa de izao hoe ny antso iny telo any samoela jehova saingy tsy fantany ny antso iny telo any samoela jehova saingy tsy fantany hitantsika zany amin'ny andin'ny faefatra ka hatramin'ny andin'ny fahavalo tapany voalohany eto zany tsika ravana de mahita indray fa ny antso jehova
araka nefa nambarako teo a mbola tokotokony rombiny folo taona no any samoely amin'io fotoana io araka ny ambara mpandinika soratra masina ary tamin'izany fotoana zany koa tsy de nisy fahitana loatra an'seo zany nambarany teo ambony teo efa ohatrany hoe efa nangingina zany tsy de nisy fahitana an'seo donc ohatrany hoe zavatra vaovao be tamin'ny samoela zany le izy tsy mbola nahay hoe ahoana ny feo an' Jehova mbola tsy nidresaka tamin'Andriamanitra mihitsy izy fa manompo an'Andriamanitra ao fotsiny izy manampy amin'ny fanaovanareo rituel samihafa ao anatin'ny fiangonana de matory de mifody zay ny asany manokatra ny varavarana de manao an'izany de izao nefany tao anatin'ny alina tao tamin'io ndray alina io niantso azy Andriamanitra Samoela taitra izy no heveriny fa ely ny miantso azy de lasa izy makany amin'ny ely hoe kako miantso anga ianao inona ny ilavanao dia za tsy miantso anao fa mandana matory de lasa izy nandeha natory fandroany ray mbola niantso azy any Andriamanitra Samoela de mbola lasa ela izy nakany amin'ny ely hoe fa ahoana niantso ananga ianao de zaho tsy niantso anao mandehany ianao matory fantelony mbola reny any le feo ao anatin'ny tempolo moa izy ao no misy ny fiaran'ny fanekena ary io fiaran'ny fanekena io eo Andriamanitra no miteny farany fanotelona de nanantolany ely izy zay vao fantatry ely hoe Jehova no miantso an'ity zazy te intelo Andriamanitra niantso azy fa tsy fantany hoe Andriamanitra ka izao miantso azy inona ny lesona azika tsoahana avy amin'izany mbola hatramin'izao koa ravana be deaibe ny olona tsy mahafantatra hoe efa antson'Andriamanitra ne ty miantefa amiko ty ary Andriamanitra ny avana de tena miteny amintsika amin'ny fotoana samihafa mihitsy amin'ny fanao samihafa amin'ny olona samihafa ianao ve de tsy mbola resy lahatra ihany olona samihafa tsy nifampiresaka zao no efa niteny taminy hoe ianao ty tokony anao an'izao ianao ty tokony mba hiova am'izay ianao ty tokony ohatran'izao olona samihafa indraindray ao anatin'ny vanim-potoana anankiray de tena misy zavatra ohatrany hoe circonstance am'seo mihitsy de ianao manko tsy zatra satria hoe hatramin'izay tsy mbola nisy an'izany zavatra manifestation na zavatra ohatra coïncidence sendrasendra ohatr'izany teo amin'ny fiainako tadidio fa mety efa Andriamanitra miantso anao zany mampiasa olona izy ampatsiaro anao iantso anao ny asa na amiteny na iovana ny toy izany tongava saina ry havana fa ndraindray efa miverina miantso mbola tsy tonga saina ihanytsika ary io fiantson'Andriamanitra io ravana misy fotoana ne tena miantso antsika ao anatin'ny tsy fahombiazan'Andriamanitra mamidy ny lalantsika mitsy hoe fa teny aminao fa tsy any fa ity ny tiako izoranao ato ny tiako andehananao anomponao ao anatin'ny aretina ao anatin'ny fahafatesana aza ny an'ny olona sasany any anatin'ny fahafatesana izy no resen'Andriamanitra lahatra any anatin'ireny accident reny any anatin'ireny zavatra miseho samihafa reny misy ny sasany zao mahafatatr'olona ohatr'izany mihitsy tena hoe ambony mbany tanteraka mihitsy ny fiainany tsy ny lamina mihitsy izoka efa mahatsapy hoe mamana antso hoantson'Andriamanitra ho mpitory filazantsara fa tsy nety mihitsy izy de efa tsy ny lamina mihitsy ny fiainany zay izy vao tonga sainao hoe andeha hiverina aminao Andriamanitra andeha anao amaly ny antson'Andriamanitra de vao namaly ny antson'Andriamanitra izy de tonga dia lamina indrindra ny lamina daholo ny zavatra rehetrarehetra teo amin'ny fiainany le olana rehetrarehetra tsy ny lamina teo tena miantso antsika ao anatin'ny olana sy ny fahoriana Andriamanitra ry havana ary na de ny zava-misy amin'izao fotoana zao arany ny zava-misy manerina izao tontolo zao ny loza sy ny zavarehetra efa antson'Andriamanitra ao amin'ny fibebahana sy amin'ny fanoloran-tenany ireny miantso izao tontolo zao mihitsy Andriamanitra ho tonga saina faingy tsy fantatry ny olona zany indraindray tsy fantatry ny olona zany indraindray fa de mbola hoe inona indray ny loza manaraka de inona indray ny loza manaraka de inona indray ny loza manaraka tadidio tsara fa le zanaka dala tena tao anatin'ny fahoriana lalina efa tsisy nyraisina tsony zay vao tonga saina handeha maly ny antsony ndraiko handeha hiverina any amin'n'raiko ao naindray ianao eo ravana misy tenin'Andriamanitra mandeha de efa tena tsapana amin'izay misy faresen-dahatra lalina ny anatiko any tena mandresy lahatra ny fanahy masina hanaovako ny asany saingy ny saintsika ny mandahy mody tsy mahalala sika nandrenay mety hoe tsy fantatro ahoana nafataraka fa Andriamanitra ny ravana mety hoe tsy iseho eny amin'ny lanitra itsony de tena iseho amin'ny lanitra io izy de iteny aminao mihitsy hoe iza zao fa na misy anaovan'Andriamanitra zany raha mbola mety isy olona isalasala iny de tena sao de devoly iny niseho tamiko iny fa isika de mila miaino tsara
mila attentif isika eo anatrehan'ny antson'andriamanitra. Tao amin'ny toeram-panomanana ry havana izay nanomanana anay ho mpitandrina dia samy nasiana ny tantara teo daholo ny mpianatra hoe ahoana ny nandrenesanao ny antson'andriamanitra. Fa tena mahagaga tsisy nitovy mihitsy na ray ary samy hafa daholo manomboka amin'ny zavatra ohatrany hoe ny sasany heverina hoe tsy misy dikany, ny sasany hatramin'ny hoe zavatra tena farany loza indrindra. Dia izany io antson'andriamanitra io tsy apozonao mihitsy, sasany anatin'ny hira, sasany anatin'ny toriteny, sasany tao anatin'ny vava, sasany tao anatin'ny aretina, sasany tao anatin'ny be dia be, sasany hoe zay tsy nahafantatra fa dia ohatrany hoe hitako teo fotsiny dia nanao konkora dia afaka dia izao. Tena isan-karazany mihitsy. Fa anjarantsika no manokatra tsara ny sofintsika attentif hoe miantso avy Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika andany antson'Andriamanitra tahaka ny nandavany Samuel azy tamin'ny voalohany. Tsy hoe nandà izy fa tsy fantany. Fa misy koa nefa ny tena mandà. Ohatrandry Jona azy dia tena nandà mihitsy. Indraindray tsy fantatsika. Andriamanitra ny miantso anao ry havana. Andriamanitra nefa miantso anao. Sokafy ny fonao, sokafy ny sainao, hiainao azy. Ny fantany napetraka amiko sy aminao ary zany dia sao dia misy antson'Andriamanitra no any e. Saingy tsy fantatrao na hodianao tsy fantatra. Te hiantso, te hitonanao ary havana amin'ity anio ity. Te hitenanao amin'ity anio ity hoe handiny tena. Impiry izay zavatra izay nefa niverina teo amin'ny fiainanao. Dia hoeverinao fa hokisendrasendra ve? Hoeverinao fa hokisendrasendra ve? Valio ny antson'Andriamanitra. Araka atao ny fanahy masina ry havana fa ny fanahy masina ihany no afaka mandresy lahatra antsika. Angatao mihitsy hoe fanahy masina reseho lahatra raha ohatra ka tena tianao Andriamanitra anao ny asanao na antsonao amin'ny asa samihafa ao amin'ny fiainan'ny fiangonana. Ny famarinana farany izay hitantsika tokoa nefa dia izao ara hoe valio hoe mitenena Jehovah Tompo fa miaino ny mpanomponao. Raha mbola miantso anao izy ho ely tamin'ny Samuel. Valio hoe mitenena Jehovah Tompo fa miaino ny mpanomponao. Raha mbola miantso anao izy ho ely tamin'ny Samuel. Hitantsika izany amin'ny andininy 9 tapany 2 sy ny andininy 10. Raha verina vakiana dia izy manao hoe dia fantatry Ely fa Jehovah ny antso ny zaza ary ho ely tamin'ny Samuel handeha mandry any. Raha mbola tany miantso anao izy dia valio hoe mitenena Jehovah Tompo fa miaino ny mpanomponao. Dia lasa Samuel anandry tao amin'ny fandriny. Eto ravana dia hitantsika izany fa fantatry Samuela hoe Andriamanitra, fantatry Ely hoe Andriamanitra miantso an'ity zazy ity. Andriamanitra miantso an'ity zazy ity. Ny dikan'izay zao raha mbola miantso anao fanotelony izy valio ny antsony. Meteza amin'izay hiaino azy. Ao amin'ny teny Grika ry havana ny teny hoe miaino sy ny teny hoe mankatoa dia teny iray ihany no ampiasain'ny Jiosy. Zany hoe ny dikany hoe miaino dia hoe mankatoa, hankatoa anao. Inona no ambaranao Andriamanitra? Inona no tianao lazaina amiko fa voninao hankatoa izay lazainao. Zay zany ilay zavatra baiko nambara taminy hoe valio hoe miaino anao valio hoe mankatoa anao valio hoe inona no ambaranao. Sokafy amin'ny sofinao, sokafy ny fonao, sokafy ny sainao ho amin'izay lalana tian'Andriamanitra hanirahana sy asehony eo amin'ny fiainanao, amin'izay antso iantsony ianao. Zay zany izy raha hoe azavaina amintsika amin'ny fomba tsotra. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Valio ry havana, valio ny antsony izay miantefa aminao. Valio ny antsony izay miantefa aminao. Angamba ianao antson'ny Tompo hampianatra na hitarika ao anatin'ny fikambanana samihafa ao anatin'ny fiangonana. Valio ny antson'ny Tompo ry havana. Valio meteza hoe Tompo voninao, hankatoa aho. Mety miantso anao ny Tompo ho amin'ny asa sy andraikitra samihafa anatin'ny fiangonana. Asa mety ho diakona ve? Indraindray anetsika ry havana dia tsy mety mamaly antso fa manamafy fo satria misy ampopo any anatintsika any na koa hoe tsy tiako daholo ny toetran'ireo olon'ireo mandreraka anahy fa be dia be tsara velatsiry ireo ve mba diakona zao. Lasa mitsaratsara olona indray no ataonao sisa. Lasa mitsaratsara olona sy manenjinenjika mpanompon'Andriamanitra indray. Ianao no antson'Andriamanitra ary zany indrindra ny antson'Andriamanitra anao. Raha hitanao fa ratsy ny toetrandreo, zany no antson'Andriamanitra anao hijoro any amin'ny ohatra modely alay tahaka. Zany no antson'Andriamanitra anao. Angamba ny antson'Andriamanitra anao ho mpiandry. Tsy vitako zany. Mampalahelo ry havana.
indraindray any am'ireny toerana zay fanomanana olona ho mpitorytenina ho mpiandro reny efa hitako zany amin'ny voalohany le olona de manolo tena izy aloha hoe anao mpiandry tonga am'izay nytaona faharoa be de be am'ireo olo reo no mifindra hoe alohanay anao mpitoryteny ihany fa zay tsy anao mpiandro ndray mahavariana mihitsy lasa ohatrany hoe matahotra le olona zany lasa misy fisalasalano anatiny ianao efa tonga tamin'ny voalohany teo efa ndresen'ny tompolatro hoe anao mpiandry fa rehefa aveo mandeha ny fotoana de kororohany devolindray ianao melohanyndray ianao tsy kerainydray ianao de ina anao fa manomboka amin'ny heritreritra hoe tsy mendrika no mpiandry de lasa mivadika manao zavatra hafa ndray tena misy ane zany miantso anao ny tompo anao mpiandry raha miantso anao am'zany izy ka tsapanao mentefa aminao zany afatra zany aza manda ory mpanota aza manda jesosy miantso ka miova manekeo hoe tompo raha izay de vita anao azy zany andriamanitra no miantoka anao miantoka ny fiarovana anao ary matoa izy miantso de matoky zay niantso anareo ary izy ihany no efa izany tsy ataonao amin'ny herin'ny tenanao io fa raha ny herin'ny tenana ilavana ny jerevany tsy misy mahavita manao ny asan'andriamanitra zany fa lehibe ny hery zay manohana anao miara-miasa aminao ka ny fivadian'ny olona de midika tsy fahatokina ny herin'andriamanitra zay miantso sy mifidy azy ary angamba mety tena ho mpitandrina mihitsy nao pastorany ny antson'andriamanitra anao meteza ry havana meteza amaly valio ny antson'andriamanitra zay metefa aminao ndraindray manko ny olana de zao za tsy te many ambany vohatra ny fiainako efa mety amiko zao za tsy te voakitikitika am'izao ndray de ahoana ndray zany iverina andray de aizandray ny vola de aizandray zao de aizandray zao de aizandray zao le mahaolona le aranofo no lasa mibahatoerana de lasa mangina hampandeferitsika ny antson'andriamanitra fa tsy valitsika mahalala olona ry havana mipetraka taty ampitan-dranomasina izy ingénieur en informatique nanana ny asa nanana ny visa nanana ny trano nanana ny retraretra nanana ny ampy fa rehefa reny ny antson'andriamanitra ny atefa taminy hoe miantso anao ny tompo anao mpitandrina na velany teo daholo ny asany na velany tontolo laza izy nandeha niverina nakany Madagasikara de hoe handeha hianatra aho handeha hianatra de miomana mpitandrina zany olona zany tena azo atao tsara mihitsy zany ravana zany hoe nataon'andriamanitra tamatro matio hoe teo ampamoriketra no nantsona de niala nanaraka an' Jesosy matiantoka ve izy tsia ripetera na velany teo hatramin'ny trondro firy lakana kely anankiroa neny efa feny trondro teo fa navelany teo lasa izy nandao ny areatony sy nyrehetrrehetra de lasa izy nanara-diny tompo satria fantany fa sarobidy lavitra ny fanaratona olona no ny fanaratonany zao tontolo zao mety ho mpandraraha ianao fa sarobidy lavitra noho izany ny antso ny tompo metefa aminao ho mpitory ny filazantsara raha tena miantefa aminao zany afatra tsy ny olona rehetra kory ny antsony hiala amin'ny asany fa tena misy tena hoe kasiany tompo manokana mitsy miala amin'io ianao de zao hataoko mpanarato-olona ianao meteza amaly ny antso ny tompo ry havana miantso ny olona mandrakariva andriamanitra miantso olona izy anao ny asany ianao ny omaly ane efa lasa ny rapitsy mbola tsy fantatra raha ianao manao ny andro lava io aleo iandry kely de aleo iandry kely mbola manana andro firy moa ianao io mbola manana andro ka fa mbola manana firy andro ianao ahafahanao miandry anio ny tompony miantso anao valio ny antsony valio ny antsony ny fantanina mipetraka aminao sy amiko zany de izao move mamaly ny antson'ny tompo isika sa mamaly am'le lafina anankiray mihitsy le manda ny antson'ny tompo te hitaonanao ary havana meteza anaiky fa tsy misy fatiantoka manara-dian'i Jesosy ary arak'le tonikira mmpanakanto hoe mananao tompo amanana anao izy ny ova ny fiainako izy tao aminao tsy ho toy izao mihitsy ny fiainako raha toa tsy tao aminao tsy anenenanao ry havana angatao ny fanahy masina andresy lahatra anao anala zay mety ho fanahina sy taotahotra rehetrarehetra ny anatintsika any de meteza ny olo tena fa be ny vokatra fa ny piasa ny vitsy fa raha fitinina zay rehetra nambara teo de hitantsika teo zany voalohany hoe mbola zazy Samoela de efa nipetraka sy tanao fanompom-pivavahana nanampy any hely tao amin'ny tempoly na de ankizy na de ny zaza jereo foana ny afahany manana andraikitra ao anatin'ny fiangonana asa mitendry ve sa manadio ve sa maninona any misampana samy hafa any omeo sehatra ny ankizy fa tena zava-dehibe zany maika fa ny tanora ataovy ho an'Andriamanitra lanio an'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fahatanoranana fa tsy anenenanao zany manompo an'Andriamanitra fa misy anjara ho anao foana amin'ny anjara taonanao rehetra ao amin'ny fiangonana ny famarinana faharoa hitantsika teo koa de ny hoe
ny antso iny telo any samoela jehovah saingy tsy fantany metesitsika nokatra tsara ny sofintsika fa be dehibe ny fahantson'andriamanitra metefa amintsika enoeny fandraindray tsika lasa ohatrany hoe modifanina fa tena sokafy ny sainao mba fantatra sy alala hoe fahantson'andriamanitra metefa amiko zao zavatra zao ary ny farany valia hoe mitandena jehovah tompo fa miaino ny mpanomponao raha mbola miantso anao izy hoy ely tamin'ny samoela valio ny antso ny tompo ryamana mety antso anao andriamanitra ho mpaminany ho an'ny firenena ianao no ny fidiny na dia olona mety mavomavo ianao mety olona ambany ianao mety olona ozy ianao hoe zavy zay za zay inona moa ny mpianakavindraiko inona moa zay fianakaviko inona moa zay izao ianao ny fidiny tahaka ny ambarany tamin'ny amosa ozy amosa hoe tsy mba mpaminany aho izy ary tsy mba manana fianakaviana mpaminany fa tany ampiandrasan'ondro ny antson'andriamanitra hoe ndana mandehana fa ataoko mpaminany ho an'ny firenenao dia zay ozy ny anaovako ny asa miantso anao andriamanitra tsy mijery mihitsy izy na ny fakelezanao na inona fa izao rehefa manaiky ianao rehefa vonona ianao hamaly ny antsony dia ho atafity ianao daholo ny hery rehetra sy ny fahefana hataterahanao an'izany mahereza ry havana ho an'andriamanitra ireny ny vonahitra amen.